Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fanekena ny fiantsoana no antoky ny fahafahana. Ny fanekena ny fiantsoana no antoky ny fahafahana. Zany no asongadiny mofinainantsika anio indray ao amin'ny bokon'ny Jeremia mpaminany toko 2:7 ny 17 hatramin'ny 2:20. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary no ny afaka afoloana dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova. Ary izy niantso any Joanana zanak Karea sy ny mpifeny miaramila rehetra izay teo aminy, mba amin'ny olona rehetra na kely na lehibe, ka nanao taminy hoe: izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, izay efa nanirahanareo ahy mba hoborahako eto anatrehany fifonanareo. Raha mbola onona amin'ity tany ity ihany ianareo, dia ahoriko ianareo fa tsy horavako, ary amboleko ianareo fa tsy hongotako, fa manenina ny amin'ny loza namelezako anareo. Aza matahotra ny mpanjakan'ny Babilôna izay atahoranareo. Eny, aza matahotra azy ho Jehova fa momba anareo aho hamonjy sy hanafaka anareo amin'ny tanany, ary ataoko mahita famindram-po ianareo, dia mindra fo aminareo izy ka hampody anareo ho any amin'ny taninareo. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanekena ny fiantsoana no antoky ny fahafahana. Tsy nekeny reto vahoaka voafidin'Andriamanitra ireto ny lalana nitondran'Andriamanitra azy tany Babilôna. Tsy noeritreretin'ny sainy fa vahoaka voafidy dia ho lasa kobabo. Any ka tsy neken'izy ireo ny gouvernoura napetraky ny Babilôniana, napetraky ny mpanjakan'ny Babilôna, dia indro fa novonoan'izy ireo Gedalia, izay gouvernoura nasaina hitondra azy tany am-pahababona. Eto vao mahatsiaro manenina izy ireo ka dia mitodika any amin'ny Jeremia mpaminany, mangavy an'i Jeremia mpaminany hitondra ny fifonany eo anatrehan'Andriamanitra noho izay tsy nanekeny ny lalana nitondran'Andriamanitra azy izany. Adinon'izy ireo fa vahoaka voafidy izy, nofidian'Andriamanitra manokana ka Andriamanitra no mitantana, ary Andriamanitra no manafaka. Efa voalaza ny Jeremia mpaminany tany aloha mantsy, any amin'ny toko 5:20 any, fa haharitra 70 taona ity fahababona any Babilôna ity, ary tafiditra ao anatin'ny fitondran'Andriamanitra na ny drafitr'Andriamanitra zany, ka izy Andriamanitra no efa manomana fahafahana. Arak'izany noenon'Andriamanitra ity fifonana nataon'ireo sisa tamin'ny taranaky Joda ireo, fiainona izay mamerina azy ireo ho any amin'ny fanekena ny maha olo mboafidy azy ireo marina tokoa. Zao no tenenin'Andriamanitra aminy manao hoe: raha hiverina ho any amin'ny taniko, ilay tany voafidy ianareo, dia anafaka anareo aho. Ny fiverenana amin'io mahavoantson'Andriamanitra io no ahatonga azy hoeniky ny fitahian'Andriamanitra ka hiaran'ny fahafahana avy amin'Andriamanitra. Raha hiverina any amin'ny taniko ianareo hoy izy, dia
aoriko fa tsy ho ravako, amboleko fa tsy hongotako. Mahatsiaro ny asa fototra zay nanirahana ny Jeremia mpaminany any amin'ny toko voalohany 110 isika mahita izany. Areto dia Andriamanitra mihitsy efa manomana ny Babilôna hanafaka amin'ny maha olom-boafidy ireo sisa amin'ny taranaky Joda ireo. Itsakilan'izay kosa raha vakitsika ny toy an'ny mofonaina dia manambara fa raha toa ka tsy ho any amin'ilay tany nofidiana kosa izy ireo fa handositra ho any Egipta, dia hahazo azy ihany ny mosary, ny arety mandringana, ny sabatra, ka dia ho faty any an-tanin'olona izy. Arak'izany ry havako malala dia mazava fa ny fanekena ny maha olom-boantso no antoko ny fanafahana. Io fiverenana amin'ny maha olom-boantso io no miantoka ny fanafahana, tsy ny fitetezanao, ny firenena manodidina izay heverina fa matanjaka. Raha oharina amin'ny fiangonana, tsy ny fialanao amin'ny fiangonana misy anao no hitahian'Andriamanitra anao. Tsy izay be mpanaraka na izay heverina fa be olona mandroso sy manaraka ny lamody ankehitriny no heverina fa ironan'ny fitahian'Andriamanitra na ny fahafahan'Andriamanitra. Mazava fa tao amin'izay niantsonanao no hanafahan'Andriamanitra anao, ary ianao no hamelona izany antso izany amin'ireo sisa amin'ny taranaky Joda, amin'ny firenenao, amin'ny fiangonanao, amin'ny ankohonanao sy ny fianakavianao. Ianao izay nantson'Andriamanitra no hamelona lalandava ao am-ponao, ao am-pony rehetra ny fitahian'izy Andriamanitra, ho ataon'Andriamanitra hitodika any aminao. Eny, fa na dia Babilôna fahavalonao azy. Zany no hitantsika mandinin'ny 12 hoe ataoko mahita famindram-po ianareo, dia hamindra fo aminareo izy ka hampody anareo ho any amin'ny taninareo. Ry havako, ny fanekenao fa olom-boa antso ianao, ny fanekenao ny antson'Andriamanitra aminao no hitahiny anao no andraisanao fanafahana. Izy zay efa niteny tao amin'i Jesosy Kristy manao hoe tsy anareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo mba handeha hanandesy hamoa ary haretany vokatrareo. Tsy mitondra an'Andriamanitra na mibaiko an'Andriamanitra na mitarika an'Andriamanitra any amin'izay tiantsika sy ny fisainantsika sy izay heverintsika isika, fa misarika antsika kosa Andriamanitra hanaiky ny fitondrana, satria olom-boafidiny isika. Mety hanahirana aminao mandray azy, mety sarotsarotra aminao, mety mampiambakavaka anao hoe olom-boafidy ve aho, dia andeha ho an'ny Babilôna, dia ny jentilisa no hanapaka. Saingy izao matoky ny faneken'Andriamanitra, fa ao amin'ny faneken'Andriamanitra, ao amin'ny fifidianan'izy Andriamanitra, ao no misy ny fahafahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay noho ny amin'ilay Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra mpamindra fo. Misaotra anao izahay, manomana lalam-panafahana tsy takatry ny saina ho anay ianao. Ankehitriny ary, Tompo, dia mivavaka aminao izahay. Entinay eo anatrehanao ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainan'ny voahosotra ao tsiraray avy, ny fiainan'ny firenenay, mba hanaraka izay niantsonao sy ny fidiananao azy. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.